Alleloia. Alleloia. Miaravatsika rehetra tonga soa indray amin'ity fotoam-bavaka ny ariva ity tonga soa manokana no lazaiko anao satria tena tombosoa atsika isanao no eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Maro ny mety olona any ivelany any maneran-tany malagasy mitovy anao nefa dia nao manokana safidian'Andriamanitra eto ka tokony hatsapa tentsika tena hoe manana anjara ho antsika mihitsy Andriamanitra amin'ity androany ity. Eny moa Andriamanitra dia tsy mihetsika raha tsy mampilaza ny mpanompony dia anisan'ny mpanompony nalefany koa zahay eto androany hoe hanompo aminao hanompo n'Andriamanitra miaraka aminao hiarederana azy akohaka eo anatrehany ary ihany koa tsy hoe hitonga avy amin'ny tenanay izy hoe ilaza avaty aminay fa manaiky ny fitarian'ny fanahy masina mba ahafahana mikasika sy manisy impacta amin'ny fiainanao ka aoka tena vonona soa amatsara ianao manomboka amin'ity voalohan'ny fandaharan'ity ka hatramin'ny farany aza maimaika miala ary isaorana manokana ihany koa moa ny mpanompon'Andriamanitra mivady izay mbola mamesehatra ny ry vavy mbola mivelatra amin'ny fanomezam-pahasoavana izay Andriamanitra mindro matoky androany fa tahaka nahazoanao fahasoavana manaraka an'ity fotoam-bavaka ity dia tsy salasala ianao andeha hizaran'ity amin'ny fianakavianao. Mino fa amin'ny fotoam-bavaka tahaka izao dia Andriamanitra miasa ary tsy mitsahatra miasa izy moa satria zanany sy asan-tanana izy dia adidiny ihany ary amin'ny fotoana rehetrarehetra izy mame alalana. Misy fotoana tahaka izao dia hoe mandefa miteny izy anangana ampionona atsika ampiokorager atsika tena hoe ampiseho atsika mihitsy ny lalina tiany izoro atsika mba ahafahantsika tena hoe mandrosa mpandresena ary mandeha ny mitoerana izay nomanina antsika isanao ka eto manasanao azadino mizarazara azadino ihany koa manao commentaire amin'izay mahakasika anao ary azadino manao réaction raha mbola tsy vita ihany koa moa dia manasanao zay hoe manaova like amin'ny page-ny fiangonana ahafahanao mahazo notification amin'ny live rehetra fa amin'ity androany ity dia tiako ifantoka manokana mihitsy ianao satria Andriamanitra dia manana planina ho antsika isanao mihitsy izy manana planina izay hitondra fiadanana izay hitondra fanantenana ary fifaliana avy aminazy moa tsy araka alahelo ka inoko fa raha eto ianao androany ina situation mety lalovanao ho ambadika Andriamanitra ambony ambany zany ary tena hoe hivoaka mpifaliana ianao hivoaka ankery ianao ny zavatra mety managejanao na hoe manavezatra mampalahelo anao dia tonoko fa revirement de situation tsy androany ity ary inoko androany fa Andriamanitra ihany koa dia ampiasanay ka manasanao manokana mivonona ny fonao mba tena hoe ho tanolona ka andray ny tenin'Andriamanitra andray nina mety vavaka mety andefasan'Andriamanitra aminay eto androany dia tena hoe hikasika amin'ny fiainanao inoko tsika sendrasendra izao fotoana izao fa azo ny anjaranao ianao amin'ity androany ity mialohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika haka n'ity izy ity hoe ny fahasoavanao dia soa no natoza ao anay satria tena marina tokoa ny amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy tsika no manampy andro iray amin'ny fiainantsika tsy tsika no manome an'izao rivotra ahafahantsika miaina izao tsy tsika no mitazona antsika hoe amin'ny bonne santé manoloana ny pandémie izay maneran-tany fa Andriamanitra irery ihany izay miaro antsika ka tena hoe fahasoavana raha araka ny tononkiro koa moa dia milaza ambany hoe raha isaina ny ota tsisy tafela maro ny zavatra nataontsika tena azafady aloha be moral kely amin'ity boty satria hoe maro mihitsy zavatra nataontsika hatramin'izay ka hatramin'izao nefa dia Andriamanitra tsy mitenir an'izany encontre efa nanatona anazy tsika fa niraisiny foana dia androany mbola tombosoa nomeny antsika hanatona anazy dia andao ankalaza anazy amin'izany iray izany. Fahasoavanao Jesosy no ianako io no matoy izao sino ireo asa vitako fa no ilairanao soa fahasoavanao Jesosy no ianako io no matoy izao sino ireo asa vitako fa no ilairanao soa nantsonao ambaideranao nantonanao amin'ny fahasainao no ny fahasoavanao
fasoavanao zay sono ianako io no matory izao ay tsino ireo asavitako fa no ilairanao soa araka zany zany dia tena ino fahasoavan'andriamanitra mihitsy ary androany tena tiako ianao raha hisaotra anazy amin'ny fonao ray mantolo amin'ny herinao ray mantolo amin'ny sainao ray mantolo momba anao mihitsy mba tena hoe hisaotra an'andriamanitra izay tompontsika izay namonjy atsika izay mahay mitsinjo manokana ny momba ny fiainantsika tsara hiara ary hiara-nasana antsika koa eto amin'ity toeran'ity satria raha tsy izy moa dia zava-poana izao zavatra izao nonazy izao fotoana izao tanteraka ary inoko fa nohony amin'ny azany koa izy fipoahana goavana amin'ny fiainanao ka dao anasa anazy mihitsy ny tsy hoe andeha ankehy na izay mitarika tsy hoe andeha amin'izay tiana alea na hoe ianao izay mandray ihany tsy hoe anokatra ny vavanao fahatana hoe anafotsy fa tena hoe angataka hiandrandra mihitsy ny fitariany fanahy masina mba tena hoe isy fipoahana goava amin'ny fiainanao ary azadiny ihany koa araka efa fantatsika dia hoe ny fahotantsika ny efitra mampisaraka antsika san'andriamanitra ka andao tena hoe anetro tena tanteraka anina zavatra mety vitantsika ina zavatra mety lalovantsika na fananina natao na hoe tsy takatra ny saintsika dia andao ahitsotra fotsiny dia hoe ifona amin'izay izy maka tena makabahana tanteraka atao pontsika sy atao saintsika ary anasanazy ihany koa mba higérer atmosfera na ara teknika marina hoe be da be indrindra Madagasikara délestage ny ana mety connexion lany mety aty Maurice ihany koa misy bug ny connexion fa angataka an'andriamanitra sika mba izy difehny atmosfera mba handeha tsara ny fotoam-bavaka amin'ity androany ity dia sandrata reo fianao indray mbola mankasitraka anao indray zay ny amin'ity fotoana mbola nomenao anay indray ity mankasitraka ary mankalaza ny anaranao zay satria andriamanitra lehibe tokoa ianao ary rehefa miasa ianao tsisy mahasakana marina dada fa maro aminay izay mety natsona nefa dia vity izay eto androany zay tonga teto izay nanaraka ny fotoam-bavaka satria ianao no débloqué ny zavatra ho anay ianao no nanao lalina mba ahafahana manatrika an'ity fotoam-bavaka ity ka mankasitraka an'izany tompo tena hoe tsapanay mihitsy fa tena miasa ianao amin'ny sehatra rehetra
rehetra dia manasanao indray zay manasa fanahinao tena hoe aka contrôle araka lazainao dia nilaza hoe tsy amin'ny herinay tsy ampatanjahana fa mifanahinao rehetra ihany ary araka lazainao ihany koa dia enao masina ary izay tokony masina tahaka anao manantona zay mba hoka ny fanahy masina mihitsy ny tena hitarika anay da anatin'ny fahamasina tanteraka mba ahafahanay tena hoe mahafanjavatra rehetra ataonay tena hoe agré ao anaty anao ka dia ahafahanao miasa malalaka mihitsy amin'ny fiainanay tsara avy fanahy masina tena mangala toerana ianao amin'isa tokantrano amin'isa mba tan'olona izay manaraka an'ity fitombavaka ity mba tena ny œuvre anao izay dia tsy azo nizaniza sakanana no hita androany ary ety ihany koa tombo dia makoky tanasianao zay mangataka fifonana afantatray fa olombela ihany zay tsy tanteraka any amin'ny fomba fisaina fomba fiteny fomba fijery ny zavatra nataonay fa fantatray fa nefa ianao Andriamanitra be famindrapo ary mitodika aminao indray zay satria mbola nomenao tombosoa nantona anao mifona izay ary mamelay anao anay tatany amin'ny zavatra mety fantatray ny tanterahanay fananina na dia tsy fananina ihany koa dia mamelanay marina hoe betsaka ny otanay tsy ampitany saina eto fa ianao mahafantatra ny zavatra nataonay na ny amin'ny afina ny amin'ny mazava ka oka ianao ny amelanay eto androany raha mitsotra eto anatrianao zay dada androany ihany koa dia manasa anao tena hoe hiasa amin'ity atmosfera ity na mety fanahy mety mangedy zany na fanahy mety mbola manavesatra manalika amin'izao fotoana izao mety alahelo mety ratra mety fitomanina iny dada dia minoko androany fa satria ianao miasa ishifte ny atmosfera ishifte ny atmosfera ka ahafahanao hiasa amin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina amin'ny fiainana tsara avy dada mankasitraka anao satria fantatray fa eto ianao ary hivoaka ampandreseny zay hivoaka ampiravony izay hivoaka ankely izay satria miaraka aminay ianao misaotra Jesosy Kristy alleluia amen alleluia Alléluia dia mbola mamerina ny fiarabana amintsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny androantia tonoana hatranatrano ny fiadanana anjaka ao anatinao sy amin'ny manodidina anao rehetrarehetra mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao sy ny amin'ny sehatra izay omeny anao afaka mivelatra anatin'ny asa fanompoana tamin'ny alalan'ny fampiasan'ny mpanompony dia amin'izao fotoana izao tsika tena hoe hisaotra mendrika raha isaoran'Andriamanitra ary mendrika raha hoderaina izy satria izy reriany ny antony nahitantsika n'ity herinandro vaovao ity mbola nampahitana izany semaine vaovao zany indray tsika anatin'izany matoa mbola nampahitana izantsika dia misy antony araka ten'Andriamanitra hoe misy antony avokoa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia izy zany mahalala ny antony mbola nampahitana antsika n'ity semaine ty isaorana anazy sady zany satria izany antony zany dia hitondra fiadanana fasiloza araka ny teniny planany tsara foana eo amin'ny fiainantsika dia ametraka n'ity semaine ty eo ampelantanan'Andriamanitra koa tsika senao satria tsy mahay fanininitsika na ny rehefa avy eo ary dia tsy fantatritsika ny ampetso raha afaka apetsy tsy fantatritsika fa izy ny mahafantatra an'izany dia tsika mahafantatra anazy dia andesa izotra milama tsara ny zavatra rehetrarehetra na asa na fianarana na asa fanompoana na asa ho tokantrano na inona dia ndao apetraka tsika eo ampelantanan'Andriamanitra fa hainy hidirana avokoa ny sehatra rehetrarehetra tsy mifidy sehatra hiasana izy tsy mifidy sehatra izy hoe rehefa asa dia patron ihany no mikasika an'izany fa tsy izy hidiran'Andriamanitra zany fa na asa na inona zavatra ataonao na fahasalamana na inona hain'Andriamanitra hidirana daholo zany satria anazy izy mahalala ny zavatra rehetrarehetra andao sika nao azany vavaka izany amin'izao fotoana izao manadrata mihitsy ianao sy feo manana antony manokana ianao isaorana an'Andriamanitra ny anovana antsika tamin'iny nampahitana antsika ny semaine ity dia andao ary sandrato ny feonao raha eo amin'ny anara-mahery ny Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay amin'izao fotoana izao dada dia hideranao zay ty ankalazanao satria tsara loatra ianao teo amin'ny fiainanay satria anao izay ny amin'ny arovanao anay tamin'iny herinandro lasa iny dia mbola nanomezanao anay ihany koa an'ity herinandro vaovao ity narovanao zay tamin'ny lasa no azonao zay dia zany mahatonga anay tratro izao anio izao nitambatra ataon'ny fahasaranao rehetra dia zany mampijoro anay dada ka mankasitraka anao izay satria anao zany amin'ny heri-tanjaka ary fahasalamana zay mbola omenao anay amin'ity androany ity satria anao zany amin'ny asa rehetra izay vita hatramin'izay fa androany zay ty ametraka indray an'ity semaine vaovao izay nomenao anay ity dada apetraka eo ampelantananao zany satria izay dia tsy mahay faninina tsy maharo teny izay tsy manana hery be tena miasa izay fa ianao no mameana hery avoryarena araka ny teninao ianao no mameana hery sy tanjaka ary fahasalamana ka tafio an'izany indray izay amin'ity semaine ty dada tsisy arary tsisy ho azony loza tsisy ho azony accident izay sy ny fianakavianay amin'ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy handre vaovao ratsy tsy handre fahafatesana izay amin'ny anaran'i Jesosy fa vaovao tsara avy aminao no renay vaovao tsara ny fisehoan'ny voninahitra ao amin'ny fiainanay izany no renay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na fianarana na asa mandraraha ho tokantrano na asa any amin'ny toeram-piasana
navarotra indrindrandrindra ny asa fanompona dia apetraka feno ampelantananao anao mihitsy nitantananay ao ka rehefa nanao masina nanolotsainanay amenay fahalalana nomeanay fahendrenany amin'ny zavatra rehetra izay ataonay fa indrindrandrindra dada anomeanay fatahorana anao mba hanaovanay ny sitraponao mety tsy hitany masony olo zay fa masonao mahitanay naizanaiza alehanay naizanaiza isitrianay ka me fatahorana anao zay amin'izany herinandro zany dada ambony zavatra rehetra dia mangataka izahay tompo ao tena hoe raha kofy amin'ny ranao sosarobidy ny tena sy ny fonay fanahinay sy ny ainay ray mantolo ny fanananay ny asanay zay rehetra mety mahakasika anay dia raha kofy amin'ny ranao jesosy a tsy ho hitany masony ratsy fanahy tsy ho hitany masony fahavalo atsoreny sofiny fahavalo ihany koa zao vavaka ataonay zao fa tena hoe ho directany aminao a ianao hiaro anay ambony fiarovatenanay dia mankasitraka anao zay dady tononko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa herinandro mahomby ty herinandro ty herinandro feno fifaliana sy fiadanana herinandro fisehoany zanak'Andriamanitra herinandro fisehoany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy voninahitry ny anaranao reriany ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zavavaka izany ankasitraka fanamasina amen 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 makasitraka vavy zay nitarika antsika anatin'ny mivavaka mahazo vaika ao any herinandro iny ary noko a fa raha nahinao izany mivavaka izany ianao raha tena niraisinao ampinono izany dia tena hiatraiky amin'ny fiainanao mihitsiny a hiposaka mihitsy ho fahazavanao dia tsy azo izy tapenany amin'izao fotoana izao dia misy vavaka izay nataon'Andriamanitra mafy atao-poko ao antsika maro no nandalo anatin'ny situation sarotra indrindra nandritry ny depuis nanomboka iny valana retina hoe maneran-tany iny a dia misy very asa misy mbola mitaitaina ihany hoe ina no ataoko a atsy amorisa mila mody a aiza indray no alehako a ina indray lalaka izorako a mety anao manokana koa manana projet zay hoe tsy tanteraka satria misy an'io valana retiny a misy olana maro samihafa fa zao tiako lazainanao mbola tiako ampiaherezana anao hoe Andriamanitra manao lalana foana naiza mety alehantsika dia aina manokatra varavarana mba afatsika ho tafita satria ny zanany izy a dia manoatra mipandresy zanany dia lohany fa tsy rambony izao sy anao zany anatin'izany koa maro mbola mitebiteby hoe rehefa vita zany ty ataoko ty dia mbola tafatsangana ihany fe ty zavatra ty satria ny olona rehetra zao mesahirana mety tsisy ividy mety tsisy ifandray ohatr'ohatr'izany zavatra maro samihafa ohatr'izany fa zao tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao hoe aminao mieritreritra fieritreretan'olombelona hoe ho vita veza tsy vita fa rehefa Andriamanitra miaraka aminao izy hoe apetrao ampelantanan'i Jehova ny asanao dia ataonao lavorary avokoa zany a dia inoko fa tena ahomby ianao anatin'izany naiza ny olona mitovy secteur aminao izay mety hoe raraka izay mety hoe tsy hitany intsony izay atao ianao ilay manana idée manana créativité ianao ilay manana tolosaina manokana avy amin'Andriamanitra izay tena prospérer anao dia inoko zany amin'izao fotoana izao ka manasa ny rava Facebook tena hoe hitasika mambavaka an'izany ho ny tsirairay azo mety mandana anatin'ny situation tahaka izany amen raha sika hivavaka mba hiasa Andriamanitra satria ho ny tena Andriamanitra hoe raha Jehova ny miasa izy no asakana ary sisy matoatra anazy rehefa miasa izy raha mino koa ianao a dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia andao atsika anao azany vavaka izany amin'izao fotoana izao raha eo dia raha sy mankalaza ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay amin'izao fotoana izao tompo a satria anao zany amin'izany torombavaka izany izay mbola apetraka indray aty ambony mpanomponao tompo tsy miafina aminao zavatra mitranga manerana zao tontolo izao na eto Maurice na ny Madagasikara na manerana zao tontolo izao mihitsy maro ny zavatra mety hoe nikatso no ny valana retina nanomboka tena hoe rotaona ny sesy a tena hoe presque tapataona dia fotsy tsy zavatra afaka natao tsy zavatra afaka niatsehana fa zavatra fantatray a dia ny teninao nanambara hoe ianao manana hevitra hiverana anay dia hevitra hitondra fiadanana zany fatsiloza teninao koa nanambara fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoza ety an'Andriamanitra zany ny teninao taminay na inona zavatra mety tsy takatry ny sainay mety hoe zavatra nitsahatra zavatra nikatso teo amin'ny zavatra nataonay na projet na fianarana na asa na zavatra ao atokantrano zany mety hoe nikatso zany tsy afaka nandroso tsy afaka niemotra tompo a na hoe fanamboaran-trano zany na inona dada ianao mahita sy malala ary ireo olona tsirairay avy manaraka izao fotoana izao dia samy manana ny zavatra teneny aminao raha misy ianao mandre an'izany ianao mahita an'izany amin'izao fotoana izao fa androany dada asehoy aminazy ireo ny herinao sy ny voninahitra hoy ny teninao hoe ao anatin'ny tena hoe zavatra mafy no anehoanao ny herinao ary ao anatin'izany zavatra sarotra izany ny anehoanao ny voninahitra ao
ka amin'izao fotoana izao amin'ity volany fisehoana ty dada manomboka androany mandra-patapitra ity volany ity dia oka iseho amin'ny fiainan'izy ireo ny herinao sy ny voninahitra ao sy ka fiaman-kery mihitsy dada ny varavarana amin'izao fotoana izao ivoan'ny fitahiana anokafy lalana vaovao hafa izy raha ilaina zany dada tena hoe lalam-pitahiana tsy araka izay nieritreretina mety hoe nieritreritra ny ahomby izy tamin'ny zavatra anankiray projet anankiray izay nataony hoe nieritreritra an'izao ahazo an'izao fa avy roeny zany no menao anazy dada ahafatsarana avy roeny zany no anjara ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hainao no manao ny zavatra rehetrarehetra izay mino anao izay dada mankasitraka anao izay amin'izao fotoana izao niza mety kivikivy amin'izao fotoana izao reradreraka ny sainy mety hoe saika hiabandona mihitsy tsy hanao tsony fa aleo andeha amin'izao androany amin'ny alala ty vavaka ity no ny teninao Jesosy hoe apetrao amiko ny fanahinao rehetra hozy izy ianao dia ametraka an'izany atao anatrehanao zay amin'izao fotoana izao apetraka potitry ny fijalianao ny fanahina rehetra ny enta mavesatra rehetrarehetra ny fantaniana rehetrarehetra mety manitona ny saina hoe anao ahoana no aviko anao ahoana dia apetraka aminao zany fa ianao mahay manao mihoatra no izay nofisinay manao mihoatra no izay eritreretinay sy izay verinay ianao dada ianao aminao lalana mihoatra no izay nieritreretinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka anao izay tononiko fiadanam-po fiadanantsaina amin'ny tsiraray avy izay manana zao izay manaraka an'izao fotoana izao izay manana zany olana zany amin'izao fotoana izao dia fiadananao fifalianao no anapaka ao anatin'izany olona zany fanantenana indray no velona ny anatiny dada satria marina ny teninao ary ny teninao dia tsy mba ho levina mandrakizay ianao ilay tsy miova malenio ary mandrakizay zany no lazainao androany amin'ny alalam-panomponao dia zany koa nataonao ary tsy mivenany aminao ny teninao raha tsy mahatateraka izay nampilazaina ozy ianao dia mankasitraka anao izay voninahitra dia averiny aminao sady ny saotra dia averiny aminao sady satria fantatray fa efa mandray izay amin'izao fotoana izao ataony atony efa mahazo mihitsy ny izay dada satria tsy maintsy ataonao zany tsy maintsy taonao zany satria efa teneninao izay mahafantatra tsara anao fa ianao indray rehefa vao miteny dia tsy maintsy manatateraka raha mbola sitraponako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia amen 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 tena tsara ny tompo ary inoko fa Andriamanitra dia tena hiasa nisy izay dia tena hoe Andriamanitra taony adianao lalana naizanaina mety tsisy alena sarotra aza ny fiainana dia izy anao lalana ho anao dia inoko zany fa tena anao lalana ho anao Andriamanitra ary tena hoe ana fanantenana lehibe anao satria Andriamanitra miara-miasa aminao ary tena hoe ahongo ny zavatra izay ataonao tena raisy zany fa anjaranao tononoko zany satria fatako matoa Andriamanitra ny teny an'izany eto androany dia tsy maintsy isy vokatra ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'izao fotoana izao moa dia efa tonga ny fotoana ny fampaherezana tsy ho lava fa fizarana kely izay napetraka Andriamanitra tato am-poko atsika tsara avy rehefa mandinitsika araka ny vazaraina tamin'ny heriny dia hoe volan'ny fisehoana ity ary anatin'ny fisehoana atsika tsy miseho ho an'ny tenantsika fa miseho ho an'Andriamanitra ry tokony miseho anatin'ny voninahitra ary indrindra hoe fankatoavana anatin'ny hiraka izay nampandehan'Andriamanitra atsika mba ahafahantsika iseho ary azava anatin'ny ny fahazavana manokana izay napetraka Andriamanitra tanantsika isanao raisiko ohatra fotsiny fanahy masina dia manome don isan-karazany misy fanomezam-pahasoavana misy teny amin'ny teny tsy fantatra misy teny en connaissance misy be da be ny zavatra isan-karazany fa ahafantaranao manokana hoe inona ny napetraka Andriamanitra tao am-ponao dia inona napetraka Andriamanitra vonapetrany tao anatinao mba ahafanao mirapiratra anatin'izany ary ahafanao tonga modely anatin'izany nampanihan'Andriamanitra anao zany dia tokony tsika mandeha anatin'ny obéissance maro tena tononoko tsara maro ny mampalahelo ny hoe amin'ny voalohany zareo manaiky hoe itarihan'Andriamanitra efa fantany hoe ity zany ohatra hoe prophétesse zao dia manaiky ny itarihan'Andriamanitra anatin'iny fa rehefa tonga ny fotoana iny rehefa tonga ny mandehandeha ny fotoana dia tsy mahazo teny dia lasa miteny avy aty aminazy atiako lazaina ny tononoko amin'ny fiainan'olona nefa tsy izany ary amin'izao fotoana zany Andriamanitra tonga dia mitaka kely mihitsy satria hoe natsitoky ianao nefa tsy miteny zavatra nampatenenako anao ka zany tiako lazaina hoe tokony tsika sy ianao mandeha anatin'ny obéissance na ianao natsoan'Andriamanitra ho mpidera na ianao natsoan'Andriamanitra ho mpampianatra na ianao natsoan'Andriamanitra ho pasteur ho mpaminany ho évangéliste ny rehetrarehetra ny zavatra lazain'ny vavanao io sy tokony hoe voaka avy aminao misy zavatra izay tena hoe mahafinaritra anahy ary tena hoe hitako mihitsy ny fiasan'Andriamanitra misy fotoana ohatra misy live tahaka izao dia
jusqu'au dernier moment mbola manontany hoe jesosy inona ro anambara ny olona rehetra izay manaraka inona nambara amin'ny vahoakanao satria fantako hoe samy mangetaeta ndray tena avy amin'Andriamanitra na za manokana aza mangetaeta tonko fa inona nefa dia misy mifanginana total dia ahoana zany jesosy fa voany hoe tsy maintsy mandeha dia alohan'ny manao fotoam-bavaka ohatrao moa zay dia mivavaka foana ary tsoroko aminao fa za le teny lazaiko hoe tena tsisy tonga ty ambony hoe inona zany tenenina mandritry ny fotoana ohatr'izao tonga dia ohatrany hoe mandeha rery io vavy tonga dia ohatrany hoe fanay masina misy mitarika amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary ny tenako manokana tonga dia mahatsara tena voakatsika izy dia foaly izy zavatra tsy tonga saina fa zavatra mety lalovako le izy amen'Andriamanitra vahaolana na zavatra mety lalovako le izy mety amen'Andriamanitra tolotsaina hoe zao ny atao ary mariny koa nefa ny zovavombela momba zany ka zay tiako lazaina hoe rehefa tsika hoe manaiky mandeha araka ny fankatoavana ny zavatra ampanirahan'Andriamanitra atsika dia misy ny fiatraikany araka ny teniny hoe tsy amikery tsy ampatanjahany eny tsy amin'ny fomba fisainantsika tsy amin'ny fahalalantsika tsy amin'ny maha-izy azy atsika fa maha-izy anazy fanahy indrery ihany no mitarika atsika ary mampiteny atsika mba hisy fiatraikany amin'ny fiainantsiray avy inona moa ny antony hoe eo ianao te iseho ianao nefa tsisy fiatraikany amin'ny olona maro inona ny atan'izany tonga dia vavan'olona mety teny hoe tena pokaty ianao na hoe izay foana verimberina eo fa rehefa manaiky hitary amin'ny fanahy masina sika dia fantatr'Andriamanitra mantsy hoe zao mihitsy lalovany vahoakako dia tena misy foana tsy maintsy misy eo voakasika mety misy eo ny tena hoe voaova ny fiainany mety misy eo tena manolo tena ho an'Andriamanitra satria ozy izy voavy ny fanahy famarinana ozy izy tsy lazany amin'ny tenany izy fa hanambara izay aompon'Andriamanitra donc rehefa manaiky tsika hitary amin'ny fanahy masina izay aompon'Andriamanitra ao mihitsy ny voateny ary voalaza ho an'ny tsara avy tsy haiko hoe ianao ihany koa efa niaina anatin'ny situation ohatrany ao am-piangonana ianao dia mitory-teny eo mpanompon'Andriamanitra tonga dia way fa ny fiainako izany tory zany dia misy vahaolana voateny ao misy hoe zao tsy mety ataonao mety mila ovainao dia maro amintsika nefa ny mahatsapa-tena hoe way misy ny tantaran'ny fiainako indray tany nefa tsy hany mihitsy ny fanahy masina ny io miteny mba ahafahanao tonga saina mba ahafahanao hiova mba ahafahanao amirapiratra ahafahanao andeha anatin'ny famarinana miaraka amin'Andriamanitra ka na tsika asianao izay mandray na tsika asianao izay ampiasain'Andriamanitra iseho mba hanao bonnes œuvres araka ny toriteny tamin'ny alahady dia tokony manaiky ny hoe fitarian'ny fanahy masina fataro tadidio tsara izany tsy amin'ny zavatra izay avaty amintsika tsy izay tiantsika lazaina fa aoka mibahana ny fanahy masina maro ihany koa afaka lazaiko satria situation lalovako manokana le izy hoe misy zavatra lalovako amin'ny fiainako dia lasa mavesatra na dia hanokatra ny vavakeo azy tena ohatrany sarotra taminahy mahinoko fa saminazy an'izany daholo nga mantsiray avy hoe handeha hizara teny nefa ny tenako ary mavesatra ny tenako ary izao dia inona ny zavatra tokony atao amin'izany fotoana izany mba tsy ilazany amin'ny alahelitsika mba tsy ilazany amin'izay hoe tena hoe ratratsika na zany no ambarany vahoaka satria misy fanamepita io fa tena hoe manana fotoana manokana tena iraisanao amin'Andriamanitra tena hoe manaboraka amin'ny tanteraka ao anatrehany hoe dada zao situation ko fantako fa mila ampiasainao dia ampiasao ampanginy mihitsy ny alaheloko ampanginy izay rehetra ty amiko fa okenao mihitsy ny azy izay le hoe isika mihetra dia izy misandratra misy an'izay izy izay koa dia teny avokanao ny aiko ka ampiasao aoka tahaka izany mihitsy ny fotsika tahaka izany mihitsy ny fomba fisainantsika rehefa andeha iseho amin'ny alalan'Andriamanitra tsy andeha amin'izay tiatsika fa afotsika mihitsy miaina hoe tsy zatsony zany miaina aloha zao hoe fa Andriamanitra miaina atao anatiko ary izy miteny izy ny anambarany zavatra rehetrarehetra satria rehefa eo fanahy masina miasa na ianao manokana aza dia matsapa-tena hoe tena boiboika mihitsy ao anatinao hoe wow tena mesazy goavana manisy fanantenana manisy tena fifaliana ary tsy ianao rery ihany koa fa ho andreo rehetra izay mandray misy fampianaran'izay moa satria izay moa izay roa anisany anaty korala dia misy fampianaran'izay dia ny hoe raha izao sianao mitarika vahoaka aza vida inona nandeha amena ho an'ny vahoaka misy an'izany koa hoe fanahy avaty aminao ohatra hoe teritra vany zao zany maraina dia tonga dia mitarika fiderana dia au lieu misy ny fifaliana dia ny adesera avaty amiko iny no miparitaka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia izay ny lazaina hoe miomana tsara ianao alohany ianao mandeha miseho tsy hoe miseho fotsiny hoe mandeha dia ohatrany raisiko
exemple fotsiny mandeha anao de anao marathon 10 kilomètres ohatra de iny andro iny ve anao vao andeha azakazaka hoe tonga de 10 kilomètres iny de mandeha sa hoe une semaine 2 semaines à l'avance ianao mandeha azakazaka kely mba tena hoe anana zany endurance zany de tahaka zany ihany koa rehefa manaiky ampiasain'Andriamanitra tsika tsy hoe eo tonga de hoe eo zany na ina iny toe-poko na ina any tonga de andeha ohatr' zany fotsiny fa mila mahay tena hoe mamen'Andriamanitra ary mahay mifandray aminazy amin'ny fotoana rehetrarehetra mba tena hoe samina handray tsika ianao andray révélation vaovao révélation fraîche de ho ambarantsika amin'ny vahoaka an'Andriamanitra de eo zany any isika izay mitarika olona misy antsika koa izay tarihana aoka tena anaiky ihany koa ny fiasan'ny fanahy masina maro no miteny hoe za tsy pasteur za tsy misorana an'izao za tsy misorana an'izao ka tsy afaka andeha teny an'izao ny olona izay manodidina anazy ny ten'Andriamanitra hoe mandehana ary ataovy mpianatra ny firenena rehetra izany mpianatra izany de ny hoe tsy maintsy mianatra ianao aloha zay vao afaka mampianatra ny sasany anefa ianao natsona hoe anambara fiderana ao an'Andriamanitra zany hoe tsy manakana anao izany na kristiana hoe tonga mivavaka fotsiny ao tsy manakana anao zany anambara ny fahatsaraan'Andriamanitra amin'ny namanao anefa aoka tsy andeha araka ny hoe tianao ale zany araka ny tianao lazaina fa zay teneny ny fanahy masina anao ary tarihana ianao anatin'izany maro amintsika ihany koa tsindrina manokana ty satria tena hoe nazana azo an'ity azy de otriny hoe dona kely foka ahoana zany misy an'izany fe Andriamanitra misy izay hoe manao faux témoignage izany hoe zavatra nataon'Andriamanitra fiaina mbola ampipiny sira ao anatin'iny de andeha ho teniteneny mieritreritra hoe betsaka ny olona angamba no mety ahazo mety andray raha pikopiko sira anatin'izany marina hoe mety andray le olona fa ianao izay mijoro vavomben'i Kristy izay ahoana afaka teneny hoe mandainga amin'ny ajoteany zany tsy akasan'Andriamanitra ka andaontsika andeha anatin'ny famarinana anatiny fahatokinan'Andriamanitra ary anatiny tena hoe fanantenana hoe izy mihitsy ny asany satria rehefa izy moa maniraka izy mamatsy ary rehefa izy moa maniraka izy manatateraka zavatra lehibe satria tsy nirahany fotsiny tsy nanirakiram-poana ohatr'izao hoe samy maniraka misy antony de zay ny tiako lazaina amintsika ary azafady raha somary nahintsy kely na fomba fiteny fa za tsy tonga eto anao sitrapon'ny olombelona fa anao sitrapon'Andriamanitra izay ary rehefa zay ny afatr'Andriamanitra de tsy maintsy lazaina amintsika sianao ary inoko fa maro amintsika nandray ny afatra mety voadona kely fa amboary ny fonao fa matoa Andriamanitra miteny anao azany de tiany ianao zanaka tiana no anarina manasana indray raha vavy ianao fampaherena. Alleluia de mankasitraka marina mihitsy zany mila fankatoavantsika eo amin'ny fanarahany an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao teny indray avy amin'Andriamanitra indray tiako zaraina amintsika de fampaherezana zay tany amin'ny Isaia 50 any izy manambara hoe teny mahafaly fampiononana ny Israely tsika zany Israely zany tsika zanak'Israely teny fampiononana ho antsika senao indray ty nomen'Andriamanitra Isaia 50 andiny voaloha faharoa ary ny andiny fahadimy zany hoe misaoty kely eo amin'ny andiny fahadimy tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ampionony ny oloko Andriamanitra reo mitority ny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indro eny tamin'ny tanan Jehova izy ho valo ny fahotana rehetra nataony dia iseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra miara mahita izany fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Alleluia zany teny fampaherezana indray na ampitondran'Andriamanitra rehefa avy nananatra antsika kely izy teo dia ampionantsika izy amin'izao fotoana izao inona moa zany hoe ampinono ny oloko zany manao ahoana moa ny olona hoe ampionony zany hoe tsy nionony ianao teo aloha mety nisy zavatra nidona taminao nisy zavatra nahazo atsika mety nalahelo mety kivy dia ampionony zany hoe mampionona antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mampitondra zany teny zany izy hoe ampionono izy ny oloko fa vita ny adiny vita ny aditsika sanao hoe fa ny aditsika ary ady tsara ny adivantsika firy taona zay tsika nefa ny ady sy nitolona ianao mety hoe efa mataony ianao ny ady zavatra anankiray anangana zavatra anankiray na projet na asa na fianarana hoe tianao hotohizana tianao vita kanefa tapaka izany fa vitatreho ny adinao fa anjaran'i Jehova indray zao miady ho antsika zany ny siasan-tanantsika dia adity ny araka ny teniny efa aza miady tsony ianao fa efa apetrao aminazy zany adinao zany apetrao aminazy ny zavatra rehetrarehetra fa izy ny mampionona anao androany ary voavela ny elo ny fahotatsika ny hefitra nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra mety ny zavatra koa nitsahatra mety hoe tsy noho ny
zavatra rehetrarehetra mety hoe no ny fahotana nataontsika dia nisahatra izany tsy ny hainao antsika Andriamanitra fahotanareo izy izy ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra ka dia tsy mihaino izy izany heliko efa nataontsika izany dia efa voavela androany fa mifaly ianao tena hoe raisiny anjaranao fa vita ny adinao voavela ny heliko ao ary izany ihany fa nandray avy roeny ianao izay rehetrarehetra very teo amin'ny fiainanao dia averin'Andriamanitra avy roeny izany avy roeny no amerenan'Andriamanitra izany tena hoe double portion ary ny tena teny tian'Andriamanitra olazaina amintsika eo amin'ny 5 hoe dia iseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra hiara mahita an'izany iseho aminao amin'izay voninahitry Jehova iseho amintsika amin'izay iseho amin'ny fiangonana iseho amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny voninahiny amin'ity volan'ity ihany dia efa iseho sika araka hoe volan'ny fisehoana tena hoe mahagaga ane izany zavatra nataon'Andriamanitra izany hoe avy ny afina izany tsika dia avy ny teratsika dia andeha iseho indray aloha tena gaga mihitsy amin'ny zavatra asehon'Andriamanitra isam-bolana fa dia tena marina ary tena mitombina raha tena inonao izany dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao nofo rehetrarehetra hiara hitan'izany na ny mino an'izany na tsy mino an'izany samy hitan'izany arak'ilay ten'Andriamanitra hoe misy ten'Andriamanitra izay hoe ianao ahita fa tsy hihinana fa tsika sy ianao ahita dia hihinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nisan'ilay lehilahy izay mantsy ny aya hoe na sikafan'Andriamanitra ary varavarankely fa arak'ilay ten'Andriamanitra iny fa androantsika sy ianao nahita sy nandrehany izany ten'Andriamanitra izany mintsika dia tena hoe hihinana ny voka-tsoa amin'izany hiara hihinantsika rehetrarehetra maro ireo any ivelany any tena hoe tsy mino an'izany tsy miraraha an'izany fa tsika sy ianao mino dia ahita an'izany nofo rehetra ahita an'izany hozy izy Andriamanitra minoana satria vavan'i Jehova no ny teny dia tsy maintsy tanteraka izany dia izay ny fampaherezana indray na nampiana lefa voalazany ravava Aurelia teo dia za mahereza mionona hozy izy Andriamanitra izay ny teny tiany ampitondraina anay tamin'ity androany ity tsy izany no teny fa afatra avany ambony izany ho atsika sy ianao mionona amin'izay vita ny atsika voavela ny helikotsika omeny avy roentsika vava no ny teny ary tsy maintsy tanteraka izany alleluia amen amin'izao fotoana izao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izany fampianarana sy fampaherezana no mihany izany fataro araka ny lazaina teo hoe tsy nilaza ao aty amin'ny tenanay izay tsy hoe izay ny tehitena izany dia hoe zaray fotsiny ohatrany io fa na izay azy nanomboka aty dia tsy hoe inona izany na dia ho zaraina fa Andriamanitra rehefa miasa izy dia misy zavatra sokafany ao amin'ny fiainanao misy iratany mihitsy ny masom-panahinao ahafahanao ahita ny zavatra amin'ny fiainanao mba ahafahanao règle ao aminazy ary ahafahanao tena hoe andeha iseho ary tena hoe misy voninahitra goavana izay tsy azo takomanizan'izy dia etsy ihany koa misy zavatra anankiray farany izay tena hoe ampaherezana antsika Simona Petera sy ny ekipany moa izay nandeha nanjono nandritra ny alina tsisy ninona dia verina izy ireo maraina brodouille tsisy ninona dia nitary amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny teny Jesosy mantsy ny teny hoe andana miverena nakatoza ireo miverina tany fa aza trondro azy izany afaka atao sakafo firenena fa izay no tiako lazaina aminareo hoe andao hiakatohan'Andriamanitra rinoko fa amin'ny alalan'izany fampinoana izany ihany koa dia avoeny mihitsy ny verina amin'ny fiainanao ny aiza aiza mety hoe sécheresse tamin'ny fiainanao tsisy ninona dia hisy zavatra androany satria Andriamanitsika manao zavatra ny tsy misy dia mita maso dia tononoko amin'ny fiainanao izany ka amindao amin'izao fotoana izao hisaotra anazy anjany teny rehetra nomeny izany ny fotoana iray antsika nivavaka androany ary ametraka ny ty feno am-pelantan'Andriamanitra ihany koa tsika après an'izany dia sandratra ireo feon'ny ray eo mbola mankasitraka anao zay satria Andriamanitra tsara Andriamanitra mendrika ianao misaotra anao satria tena tianay tsiray avy ianao tena tianao izay ka nanarinao indray mbola ahafahanay ahita ny zavatra tsy mety ataonay ka ahafahanay miverina anatin'ny sitraponao ahafahanay miverina anatin'ny tena hoe lalana nomanao anay mankasitraka tompo satria tena tianay ihany koa ianao mbola nampionona anay mbola nanangana fanantenana sy finoanay indrindra fatokianay aminao hoe Andriamanitra miasa foana ianao amin'ny situation rehetrarehetra ary tena hoe tsy izay rery miady fa ianao miara-miady aminay ka dia manoatra ny mpandresy izay mandoana ny zavatra rehetra mankasitraka anao tompo satria miasa ianao ary tsisy asakana anao mankasitraka satria raha miaraka aminay ianao dia tsisy mety asakana anay ihany koa androso raha efa ianao koa momba anay dia tsy iza mety atohatra anay izany rehetra izany tsy hainay ny hoe tsy saotra anao satria tena manana izay manan'Andriamanitra tahaka anao ary eto ihany koa dia mbola manome voninahitra anao izay raha natratra ny tsy aly ity ary mametraka an'izao feno am-pelantananao izay satria fantatray fa ianao ilay mpiandry Israely izay tsy rendremana izay tsy matory ianao ilay fialofana mahero anay tsiraiavy ka dia
dia tsisy mety asan'ny vavalo mety tafitraka nizaniza amin'izao fotoan'izao mety andeha atory any trany any midovitoara mety eny an-dalana mety ihany koa ny toeram-piasana dia nofa ianao niaro any tsara avy azo tomasomaminy tsara avy azo songe zay tena hoe anambarana ny tena ny sitraponao ary ny tianao andehananay ny tsara avy zay miasa tena hoe azo hery ahafahany double triple amin'ny production vitana satria ianao miaraka aminazy ary zay ao an-dalana ho tahina raha niditra hoe anao tahina ihany koa raha ivoaka dia tononay zany amin'ny fiainay tsara avy makasitraka tompony amin'ny fiarovanao makasitraka ny anjelimasonao zay alefanao itompo manodidina anay tsara avy ary misaotra ny amin'ny raha anao zay nalatsaka ao andrakotra an'izany vavaka sy fitombavaka zany indrindra ny tenjana napetraka ao tanatinay mba tsy azo angalarany fahavalo misaotra dada alleluia amen amen Não se detega viver Anton. Taranaka vou fidi sik. Taranaka vou fidi sik. Natawannya saranti. Zareti like Wazu babuku. Biza luma. Taranaka vou fidi sik. Taranaka vou fidi sik. Natawannya saranti. Zareti like Wazu babuku. Biza luma. Biza everandai. Salah saywa. Sai tudanyai. Ekrizamuau. Biza everandai. Salah saywa. Sai tudanyai. Ekrizamuau. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Ados que andiam Anton. Eleva. Fidi sik, sa seref ne kijk nou. Taranaka vou fidi sik. Natawannya saranti. Zareti like Wazu babuku. Ai kuizao. Taranaka vou fidi sik. Natawannya saranti. Zareti like Wazu babuku. Ai kuizao. Biza everandai. Salah saywa. Sai tudanyai. Ekrizamuau. Biza everandai. Salah saywa. Sai tudanyai. Ekrizamuau. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Passa na atenção não. Ekrizamuau. Ekrizamuau. Essa irmã animal. Me tira saridinha. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Mandeam kerau. Mandeam padaran. Tiada paswabana. Ekrizamuau. Serena pemagaka. Semua panasan sangga. Fengkudi laini. Ekrizamuau. Serena pemagaka. Semua
mafanazany tranga fekony ainy haiko izamoa asana tony feonao Alleluia. Izay ny tsodrany ankira ho anao a ary amin'izao fotoana izao aka tsodrany zay amin'ny salama anao hoe entoko fahasoavana samindram-poana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra andran'i Jehova andro lava isika amen. Samy tain'Andriamanitra daholo.